Farmiaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra tsy vaovao. Ho an'ny fanatanjahantena manokana, ho an'ny LGK moa dia efa mazava foana isaka ny vao mandony taona dia efa mimetraka izay an'ilay planine, mimetraka ihany koa an'ilay vina izay tsy maintsy tratrariny ny ankizy tsirairay avy. Izany hoe mahafantatra ireo ankizy ireo fa vao mandony taona dia efa mahafantatra izy izay andray andraikitra anjara andraikitra ny tsirairay avy ao anatin'ny filalaovana ilay baolina. Ho an'ny staff moa dia anisan'ny miezaka mandrakariva ny manatsara n'ilay ataontsika hoe fahaizana manao ary ihany koa mitondra zava-baovao an'ny ekipa mba ahafahana misy zava-baovao foana isan-taona. Niezaka tamin'ny taona 2024 ny rahantsika nahafantatra fa rarakitsika tao anatin'ny deuxième tour iaraha malala fa ny firenena Afrique du Sud tsy manome lanao mihitsy ary anisan'ny firenena matanjaka aty Afrika izay anisan'ny manana joueur ihany koa avy any Venezuela, avy any Cameroun, avy eto Madagasikara ny joueur izay nalainy avy eto. Miezaka koa izy manatsara izany zavatra izany mba ahafahany misondro kokoa. Anisan'ny ankehizerisika anisan'ny club anankiray izay matanjaka ny Afrique du Sud amin'izao fotoana izao. Anisan'ny atahorana, anisan'ny koa mety handombaka ny Coupe d'Afrique amin'ity taona 2024 teo iny. Izany no manambara fa isika malagasy mbola somary ambanimbany ny niveau teknika na eo ihany koa amin'ny hoe ny fahaizan'ny entraîneur na ny ankizy. Nefa izany tsy midika hoe hijanona eo foana isika fa hiezakitsika amin'ity taona 2024 ity mba hitondra fanatsarana, hitondra ihany koa ilay ataontsika hoe ezaka vaovao izay ilalaovantsika baolina eto Madagasikara. Efa hita ihany hoe misy fivana somary misongadina ny ekipa malagasy ny fahafahantsika miatrika ny kana ihany koa fa raha ny fahitanao azy inona mbola hoe tsantaka fandeha teknika ny tsy ahafahan'ny malagasy traka misimisy kokoa amin'izay fitananana ny sehatra international izay. Ie, eo aloha le satria tsika ny manosy atsika aloha dia anankiray zay tsy ampy compétition internationale tsika fa eo ihany koa le hoe ny tena hitako dia hoe somary kely tsika malagasy mahay baolina kanefa rehefa milalao na hitatsika amin'izao fotoana izao any Europa na ihany koa any Amérika latine vitsy ray na roa ao anatin'ny club no somary kely nefa manambata an'ireny olo ireny ary izay no hitako mahatonga atsika tena somary lasa ambanimbany noho izay tsy fananantsika match international izay. Io no ezahana angamba ny tontolo ity mba ahafahana mba hivoaka makany vina matetika mba ahafahan'ireo ankizy ireo maka expérience amin'ilay fanaovana match national na ihany koa ireo fanaovana match izay eo antsika amin'ireo any ivelan'ireo. Izay no ezahantsika ary mino fa angambany tokony tanteraka izay rehefa miara-misalatsika malagasy. Aiza hoe izay rehefa fandaharam-potoana amin'izao? Eo an'ny ligue n'Analamanga no efa manomboka amin'izao fotoana izao. Androany moa izany nanomboka ny ligue n'Analamanga mihaonan'ny anaovan'ny LGK plus premier match izay ankoro amin'izao fotoana izao. Manomboka satria somary alohaloha amin'ity dia ho tapitra ny championnat sy ny Coupe de Madagascar no ilay CAN manomboka amin'ny mois de juin. Izany le tapitra volana May any na avril ny championnat sy ny coupe aty amin'ny faritra africaine satria tsika manao an'ilay CAN any Egypte izay andraisantsika malagasy anjara amin'ity taona 2024 ity. Manao ahoana hoe fampiofanana an'ireny mponga kely ireny miakatra hitondra maro hoe sehatra tokoa ny baolina kitra eto amintsika efa mety misy ve ny vina hoe fampiofanana ho azy ireny dia hoe mbola kely fa mifantoka mihitsy amin'izay hoe tokoa ny baolina kitra izay. Ny LGK plus moa hatramin'izay miforonany dia manana an'ilay ataontsika hoe tanketsy ary anisany ihany koa mba mitondra izay anjara biriky na mitondra ilay ataontsika hoe fanofanana ankizy voalohany raha nisy teto Madagasikara andeha ny LGK plus club lehibe anankiray izay hoe namoana vola ankizy hatrany amin'ny 9
jusqu'à hatramin'ireo senior reo zany andeha nyaky ny ao amin'ny RG plus fa ho fanatevenana an'izay satria izay miezaka foana manatevina sy manatsara le zay no nanamboarana ilay terrain synthétique izay vita amin'ny taona 20 ty ary azo lalaovana azo anifanana ankizy tsara mba hananankizy maty sika hananankizy lehibe vatana ary anankizy manapahaizana ihany koa satria aza diny fa rehefa mivoaka any ivelany ihany reo ankizy ireo tsy maintsy langue anglais aloha amin'izao fotoana izao no mandeha any tsy maintsy mikoatra tsy maintsy miteny anglisy raha ohatra ka ambany zay langue tsika zay de manjary tsy afaka mivoatra reo izy le terrain amin'izao fotoana izao dia tsy de lavitra n'Antananarivo satria mandeha 8 minutes 10 minutes eo mialan'le ville de tonga 4 bypass misy an'ilay terrain synthétique efa mamaraparana le terrain am'izao ny karakara azy fa ny jiro lay jiro manazava mialina satria izy io azo lalaovana amin'ny alina no efa mametraka azy am'izao fotoana izao de miaraka anaovana zany sady azo atoandro le terrain no azo lalaovana ihany koa amin'ny alina. Nahazo filoham-pirenena vaovao tsika inona mampiasan'ireo mpikirakira ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ity fitondrana dimy taona manaraka ty? Eto koa dia miaraba manokana ny président Andry Rajoelina izay nahazo amin'ny fandresena na ihany koa hoe nahazo amin'ny salanisa ambony indrindra ary nakatoavin'ny malagasy fa izy indray mitondra ny firenena malagasy amin'ity taona 5 taona manaraka io. Mino aho fa angamba le efa ao anatiny ilay ataontsika hoe ao anatin'ilay EM izay mikarakarainy ny fanatanjahantena ary anisany tena nataony voalohany raha misy ny faharoa ny fanatanjahantena malagasy mba hisandratra isika eto Madagasikara. Anisan'ny zava-dehibe zany satria raha mijeritsika le filoham-pirenena izay any ivelany ihany de tena manampy de manampy tokoa amin'ny fanatanjahantena. Raha tsy teny fotsiny ahatra amin'ny football izay nataonay nivoahana tany ivelany tany dia ny firenena anankiray no anisan'ny miantoka manontolo miaraka amin'ny fédération izay any toerana ny dépense ho an'ireo club izay mivoaka any ivelany satria ireo club ireo efa lany dépense nanao an'ilay championnat na nanao an'ilay coupe tao amin'ny firenena misy azy dia ny firenena anankiray amin'izay no miantoka rehefa andeha déplacé any amin'ny firenena hafa izy hanao an'izay match mino fa président Rajoelina anisan'ny tao anatin'ny fanatanjahantena tena ho jerevana izay mandritra ny 5 taona izay tondrany amin'ny tany sy ny firenena.